Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Mon salut, te louer, que t'adorer, me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Sotarai, tira manorai, tinay ianao, Jesosy malalao, anao ny tera ray malalao, anao ny anja, anao ny saotra ray malalao, tsisy tohanao ray malalao, ianao ilay Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, ianao ilay Andriamanitra ny lofo rehetra, ka midera anao aray, manaja anao aray, manandratra anao aray. Gloire à l'agneau, je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Saotra Jesosy, manandratra anao, mideranao Jesosy, amin'izao andro alina izao, mankalaza ny anaranao iray io, satria Andriamanitra tsara indrindra ianao, Andriamanitra lehibe indrindra ianao, ka tolotra anao ny saotra, ny voninahitra, ny dera iray io, anao izany, anao irery izany, ianao ilay masina sy mahery, ianao ilay Andriamanitra avo indrindra, ianao ilay Andriamanitra ny lofo rehetra, saotra anao iray io. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Alléluia. Mbola faly miarabanareo tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ao amin'izao divaraina izao. Ry havana, tsara ny Tompo, Andriamanitra be voninahitra izy, ary mpanjaka ny mpanjaka. Azy ny haja, azy ny voninahitra, ary misaotra azy tsika satria mbola nomeny fotoan'andro ahafahantsika mivavaka aminy amin'izao alina izao. Mety efa maraina ny any amin'ny toerana misy ianao, ary mety hariva ihany koa, arakarak'izay toerana misy ianao, dia oka ho fantatrao fa ny Tompo dia eo anilantsika tsiraray avy, ary tsy mba mandao antsika izy, tsy mandao antsika izy na mafoy antsika rehefa mametraka ny fiainantsika aminy isika. Eo amintsika mandrakariva izy. Ry havana, misaotra ny Tompo isika ny amin'ny famindram-pony, satria mbola velonaina isika.
matoa mbola tratra izao andro anio izao. Maro ny efa tsy tratra intsony, maro ny efa maty, ary maro ireo very any amin'ny fahaverezana. Fa isika mbola namindra an'Andriamanitra fo, ka mbola velonaina anio. Ry havana, nataoko izao fotoam-bavaka izao mba ampahery antsika tsiraray avy, na izaho koa ara dia mila mahery isika tsiraray avy. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana, ary Tenin'Andriamanitra mba hiomana antsika, mba ampamasina antsika, mba hijoroantsika ao anatin'ny fahamasinana tanteraka, ao anatin'ny fahamarinana tanteraka, mba ho tafiditra any an-danitra isika. Ry havana, kely sisa dia ho avy Jesosy. Tsy misy intsony ny fotoana, tsy misy intsony ny fotoana lanilaniantsika ety ambon'ity tany ity. Mila isika mitandrina tsara, mila isika mandeha tsara araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana, satria ilay Andriamanitra ao an-danitra ambony ao dia Andriamanitra masina, ary Andriamanitra tsy tia ota fa mamaly antsika tsiraray avy araka ny ataontsika. Mila isika mibebaka foana, mila isika manatona ny tompo tsy tapaka, na andro na alina, manolo tena ho azy, manolotra ny fiainantsika manontolo eo anatrehany. Ry havana, alohany hitondrasantsika, inoantsika ny tenin'Andriamanitra, iarahantsika zany amakiantsika ny tenin'Andriamanitra, dia ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia misy ny fanazavana izany, izay hitarihany fanahy masina azy mba hampaherentsika tsiraray avy. Alohan' izany dia fantatsika tsara fa ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe tsy miaino ny mpanota Andriamanitra. Raha tsy miaino ny mpanota Andriamanitra dia ho verimaina foana zany ny vavaka ataontsika raha mbola be ota isika. Ka noho izany tompoko dia alohany hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia hibebaka isika, satria ny rany Jesosy irery ihany no afaka anadio antsika, anafaka antsika amin'ny fahotantsika rehetra. Ka alohany hibebahantsika dia hiaino hira isika, afaka mihira koa ianao, satria mino aho fa ainao ny hira izay ho alefako eto, dia afaka mihira sahady ianao miomana ny toe-panahinao mba hibebahantsika eo anatrehan'i Jesosy. Amen. Nakondry latsaka hamelona hitany Golgota, trany tafio-drivotra. Halleluja. Tranony otako kalany fo anany eriko, hiomana isika hibebaka anatrehan'i Jesosy amin'izany hira izany. Hiomana isika tompoko, hibebaka eo anatrehany seza fiandrian'Andriamanitra. Aoka hiomana ny saina mampanahinao, adinoy ny manodidina anao rehetra, fa aoka
ho tonga eo anatrehany seza fiandrian'Andriamanitra isika tsiraray avy, satria eo anoloan'ny seza fiandrianany no ahafahantsika mibebaka mba ho tafiakatra any an-danitra ny fibebahantsika eo anatrehany Jesosy Tompo, mba ho tafakatra eo anatrehany isika tsiraray avy. Ny fanahintsika izany, ny fanahintsika izany. Misy ny faharerantsika, misy ny fahakivintsika satria olombelona isika, fa izy ireriany no afaka mindrafo amintsika, afaka melantsika ary aino antsika. Aleloia! Iomana isika andohalika tompoko. Ho anao izay afaka mandohalika dia afaka mandohalika ohatranay ianao, fa anao tsy afaka kosa dia ny tompo no mahita tompoko. Hifavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, indreto izay Jesosy, mivavaka Jesosy eo anatrehanao, mibebaka Tompo, mitondra ny tsy famendrenay tsiraray avy, satria mpanota ratsy izay Jesosy. Zinona moa izay Jesosy, nefa mbola namindranao foa, no tiavinao izay Jesosy, ary mbola namboarinao Jesosy, ka indreto izay Tompo mandohalika eo anatrehanao, miantso ny anaranao. Tompo malalao, mangataka ny famindramponao, mangataka aminao Jesosy, diovy amin'ny rano soa izahay mba ho afa-keloka Jesosy, diovy amin'ny rano soa izay Jesosy, mba hadio Jesosy eo anatrehanao. Ianao Tompoko no mpanadio anay, ianao Jesosy no mpamela heloka Tompo. Jesosy io, ho any amin'iza moa izahay raha tsy ho any aminao Jesosy. Jesosy Tompo, sasao amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy izahay. Tompo malala o, mpanota tsy mendrika izahay Jesosy. Ny ranao sarobidy Jesosy io, teo ambony hazo fijaliana, no natolotra ao anay tsiraray avy isam-batan'olona Jesosy. Jesosy Tompo, diovy amin'ny ranao ny fisainako Jesosy, sasao amin'ny ranao Tompo ny fisainako rehetra Jesosy, satria Jesosy vao mihiratra ny masonay dia efa ratsy ny fisainanay Jesosy, satria nitorotoronina tamin'ny ota izahay Jesosy, ka mibebaka eo anatrehany seza fiandriananao, mibebaka eo anatrehany seza fiandriananao izay Jesosy io. Sasao amin'ny ranao soa Jesosy io, sasao amin'ny ranao soa Jesosy io ny masonay, ny masonay Jesosy dia merikerika Jesosy, mijery zavatra izay tokony tsy ho jerenay Jesosy. Tompo malala o, mangataka ny ranao masina, ny ranao masina mihoatra noho ny volamena Jesosy, anadio ny fijerinay, anadio ny masonay Jesosy, mba hadio eo anatrehanao. Tompo malala o, mibebaka koa izay Jesosy, ny amin'izay nirenesi ny sofinay Jesosy, ka tsy nakasitrahanao Jesosy. Tao Jesosy ny iran'izao tontolo izao, nandalo tamin'ny sofinay Jesosy. Tao Jesosy ny resaka adalana rehetra, eny ny sofinay Jesosy. Tao Jesosy ny resaka fifosana, eny ny sofinay Jesosy. Tompo, mibebaka aminao izahay, diovy amin'ny ranao Jesosy ny sofinay, diovy amin'ny ranao soa Jesosy ny sofinay tsiraray avy Jesosy, satria Tompo tsy mendrika eo anatrehanao izahay, tsy mendrika eo anatrehanao izay Jesosy raha maloto,
ary tsy mihaino ny vavakanay ianao Jesosy raha maloto izahay. Tompo malala ka ianao anadio ny vavanay. Diovy Jesosy ny lelanay, diovy Jesosy ny vavanay Jesosy, mba hadio eo anatrehanao, mba hadio eo anatrehanao Tompo. Sasao amin'ny ranao soa, mba ho teny mamy mendrika anao ny voaka amin'ny vavanay, mba ho teny soa ahasoa ny olona no mivoaka ny vavanay. Alao aminay Jesosy ny fiteny tsy mendrika rehetra, alao aminay Jesosy izay teny tsy mahasoa anay Jesosy eo anatrehanao. Tompo malala satria ny vavanay dia nomenao hiderananao, nomenao hanomponanao, nomenao hisaorana, nomenao hibebahana koa Jesosy. Tompo malala mamindra fo amin'ireo olona izay tsy afaka miteny Jesosy, mamindra fo amin'ireo olona izay tsy afaka mijery koa Jesosy, na ireo izay tsy afaka mihaino Jesosy. Tompo malala amboary izy ireo Jesosy, sitrahany izy ireo Jesosy, satria ianao no mpamindra fo sy mpiantra Jesosy, ary ianao no mpahary fo Jesosy, tsisy toanao Jesosy. Diovy ny fonay Tompo, mba hadio eo anatrehanao. Diovy ny fonay Jesosy, sasao amin'ny ranao soa Jesosy, satria Tompo avy ao anatin'ny fonay ny voan'ny fisainana rehetra, ka tianao Jesosy hadio izahay, tianao hadio izahay Jesosy, mba tena ho mendrika anao, mba tena ho mendrika anao Jesosy. Ka diovy Tompo ny fonay, mba hadio ho anao Jesosy, mba hadio ho anao Jesosy. Jesosy malala diovy ny tananay, diovy ny tongotray, diovy amin'ny ranao ny mombanay manontolo Jesosy. Ny tananay Jesosy mandray zavatra maloto tsy fantatray akory Jesosy. Ny tongotray Jesosy mandeha amin'ny toerana tsy mamendrika anay Jesosy, na tsy fantatray ara izany, dia voafitaka izahay. Ka sasao amin'ny ranao Jesosy ny tananay, ny tongotray, ny mombanay manontolo Jesosy, satria tsisy toanao Jesosy malala ho any amin'ny iza moa izahay raha tsy ho any aminao irery any. Ianao no Andriamanitray, mendrika andray ny voninahitra Jesosy. Diovy izahay, manomboka amin'ny lohanay ka hatramin'ny tongotray Jesosy, sasao amin'ny ranao soa, sasao amin'ny ranao soa Jesosy, satria ianao rery ihany no mpanafaka anay, ianao rery ihany no mpanadio anay Jesosy. Ny ranao rery ihany no afaka manasa anay, ary aorian'izany Jesosy dia madio izahay, tsy misy ota intsony, ka miaino anay ianao, ka miaino anay ianao Jesosy. Jesosy malala isotro ny ranao izay Jesosy, isotro ny ranao izay Jesosy, ny ranao tsy hita ny maso nofinay Jesosy, fa hita ny masom-pananay kosa Jesosy. Ka ny ranao Jesosy hiditra ao anatinay, afaka manao pozy amin'ny tananao ianao, satria ny ran'i Jesosy dia tsy hitantsika maso, fa ny fanahintsika no mahita azy. Anadiovan'ny Tompo ny vatanao manontolo, ny fanahinao manontolo Jesosy. Sotronay ny ranao Jesosy, sotronay ny ranao Jesosy, nadio ny anatinay Tompo, nadio ny anatinay Jesosy. Tompo malala sasao amin'ny ranao soa, sasao amin'ny ranao soa Jesosy, mba hadio eo anatrehanao. Sasao amin'ny ranao soa Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy,
sotroko ny ranao Jesosy, ary midina any amin'ny lalan-drako rehetra, anatin'ny tenako rehetra. Tompo malala ho diovy amin'ny ranao aho, diovy amin'ny ranao Jesosy. Okanao andevina izay tsy anao anatin'ny vatako Jesosy. Okanao tompo andoro amin'ny rano soa izay tsy anao anatin'ny vatako Jesosy. Diovy amin'ny rano soa aho Jesosy, diovy amin'ny rano soa aho Jesosy. Mba homendrika ao anatrehanao, mba homendrika ao anatrehanao. Ny ranao Jesosy no tena fisotro, ny ranao Jesosy no tena fisotro. Tompo malala ao, misaotra anao, misaotra anao. Tompo malala ao, misaotra anao. Fanahy masino, mitongava, mitongava fanahy masino, ampianatra anay, ampahery anay, ampiomana anay indray, mba hifo tsara izahay, satria ho avy ianao Jesosy, ho avy ianao hampiakatra ny fiangonanao, ka mila anay voahomana tsara ianao Jesosy, mila anay tanteraka ianao Jesosy. Izahay vao ho tafiditra ny lanitra izahay, izahay vao ho tafiditra ny lanitra izahay, ka indreto izahay fanahy masino. Oka ianao ameno anay, oka ianao ameno anay indray. Fenoy anao izay fanahy masino, fenoy anao izay fanahy masino, fenoy anao izay fanahy masino, fenoy anao izay fanahy masino. Oka ianao no andray ny kontrola ny momba anay tsiraray avy amin'izao ora sy fotoana izao. Oka ianao no andray ny kontrola ny momba anay tsiraray avy, ka mitenena aminay fanahy masino. Ampianaro izahay, amboary izahay, mba hizotra mandrakariva amin'ny lalanao, amin'izay tianao, amin'izay tinendrinao. Ampianaro izay fanahy masino, ampianaro izay fanahy masino. Mitongava, mitongava fanahy masino. Ilay mpampianatra endry, ilay mpampianatra tsara dia ianao izany. Misaotra fanahy masino, misaotra fanahy ny ray io, misaotra fanahy ny tompo, fa eto aminay ianao, tonga ianao ampianatra anay. Misaotra fanahy masina. Aleluia, amen. Afaka mipetraka ianao tompoko. Izao tsika dia hiaino ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay enontsika anio dia ao amin'ny bokin'ny Jaona. Jaona toko 10 no raisintsika anio. Io tenin'Andriamanitra io dia nomeny tompo tamin'ny andro ny batisany ilay mpanompon'Andriamanitra tamin'ny asabotsy teo. Izany tenin'Andriamanitra izany dia nomeny tompo ho azy, nefa ho antsika tsiraray ihany koa, satria mba ampaherezany tompo antsika, mba halalantsika tsara fa ny tompo dia eo amintsika mandrakariva. Ho raisintsika ny teny Amin'Ny anaran'i Jesosy tompo. Jaona toko 10, ho vakiantsika manomboka eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 2. Dia mbola misy verse hafa ihany koa nomeny tompo dia mbola ho raisintsika ihany koa rehefa avy eo. Ho vakiantsika alohany ao amin'ny bokin'ny Jaona toko 10, 1 ka hatramin'ny 2. Ho vakiantsika izany Amin'Ny anaran'i Jesosy tompo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry, fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry, ary izy no vahany
zafady, ary izy no voan'ny mpiandry vavahady. Ary ny ondry dia mihaino ny feony, koa izay ondriny tokoa dia antsoiny amin'ny anarany. Avy ary entiny mivoaka avy tao. Rehefa mamoaka ny ondriny rehetra izy dia mialoha azy ireo, ary manaraka azy ny ondriny satria mahalala ny feony ireo. Ny vahiny dia tsy mba arainy fa andosirany, satria tsy fantany ny feony vahiny. Izany fanoharana izany no nataony Jesosy taminy, nefa tsy azon'ireo ny aino izay tiany nolazaina taminy. Io zany dia fanoharana no tenenin'ny Tompo teo aloha, fa ho hazavain'ny Tompo amintsika zany ny tiany ambara. Eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 9:20. Dia hoy indray Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izao no vavahadin'ny ondry, mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako, fa tsy ny aino azy ny ondry. Izao no vavahady, raha izao no hidiran'ny olona dia ho vonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hoanina. Ny mpangalatra dia tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary andringana. Izao kosa avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Izao no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara dia manolotra ny ainy hamonjy ny ondry, ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompony ondry izy. Koa raha mahita ny amboadia avy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny amboadia kosa dia misambotra ny ondry ka mampiaka azy ireo. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy miraharaha ny ondry. Izao no mpiandry tsara, ary fantatro ny ay sady fantany aho. Dia tahaka ny ahafantarany iray ahy sy ny ahafantarako ny iray, ary izao manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa izay tsy amin'ny vala ity aho. Ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hiaino ny feoko, ary ho tonga andiany iray izy rehetra, sady iray ihany ny mpiandry. Izany no itiavandraiko ahy, satria manolotra ny aiko aho mba handraisako azy indray. Tsy misy manaisitra ny aiko amiko, fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana hanolotra azy aho, ary manana fahefana haka azy indray. Izany didy izany dia azoko tamin'ny iraiko, ary nisy fisarahana indray teo amin'ny jiosy noho izany teny izany. Maro tamin'ireo no niteny hoe manana demonia izy, ka efa very saina. Nahoana no mihaino azy ianareo? Hoy kosa nefa ny sasany, tsy mba tenin'ny demoniaka izany. Moa ny demoniaka va mahay mampahiratra ny masony jamba? Amenna. Ry havana, raisiko aloha ny verset anankiray izay nomen'ny Tompo ihany koa momba ny fampaheresana zany izay nomeny any mpanompony tamin'izy natao batisa tamin'ny asabotsy. Ny verset anankiray dia ao amin'ny bokin'ny Romanina. Dia azavaiko fohy rehefa avy eo. Bokin'ny Romanina 9:5-30. Hoy ny tenin'ny Tompo, vakiko amin'ny anarany. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va, sa tebiteby, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra? Amenna. Ho toizako hatramin'ny 9:7. Araka ny voasoratra hoe, fa noho ny aminao no amonoana anay mandritra ny andro, toy ny ondry ho vonoina no ny heverana anay, kanefa amin'izany
rehetra izany dia mihoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Eny, matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fahefana, na zavatra kehitriny, na zavatra ho avy, na hery. 9:8, na ny ambony, na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Aleloia. Ry havana, io tenin'Andriamanitra io dia manambara marimarina tokoa ny amin'ny fitiavan'i Jesosy antsika. Aleloia, aleloia. Ny amin'ny fitiavany antsika, ny amin'ny fampalalany antsika fa isika dia ondriny. Fa isika dia ondriny, ondry fiandriny. Fitiavan-dehibe izany no omen'Andriamanitra antsika. Ary tsy misy toy izany. Tsy misy toy izany. Satria izy dia miteny antsika fa izy dia mpiandry ondry. Ary ny ondry ambarany dia isika no ondrin'Andriamanitra. Isika tsiraray avy izay manaraka azy. Tamin'io andro nibatisa io dia raha ny Vavaka ao ny maraina. Zareo izany tany Madagasikara izany izy ireo any ampanaovana batisa. Dia ny tenin'ny Tompo izany no ny avy eo rehefa avy niresaka tamin'ny maman'ilay zazalahy natao batisa ao, dia no ny vita izany ny batisa tany dia no ny avy niresaka tamin'ny mamany ao dia nandohalika ny Vavaka. Noho ny nandohalika ny Vavaka ao dia henoko ny fanahy masina ny teny tamiko hoe fantatro ny ondriko ho ianao Andriamanitro. Satria izaho zany nanoratra an'ilay izy fantatro ny ondriko manaraka ay. Izay zany tenen'ny Tompo. Aleloia. Hoy ny Tompo hoe fantatro ny ondriko manaraka ay. Miaino ny feoko. Izay zany tenen'ny fanahy masina. Nampahafantarina izany fa fantany ny ondriny. Efa ondrin'Andriamanitra ve ianao Tompoko? Ianao izay miaino. Efa ondrin'Andriamanitra ve ianao? Sao dia tsy mbola ondrin'Andriamanitra ianao? Isika izany dia tena mila mihitsy ho tonga ondrin'Andriamanitra. Ary mila mihitsy ho fantatry Jesosy isika tsiraray avy. Izay isika vao ho tafiditra lanitra. Raha tsy ondriny isika dia tsy ho tafiditra lanitra mihitsy. Satria fantatsika tsara fa ny lanitra dia ny masina ihany no miditra any. Ny mpanota dia tsy ho tafiditra any an-danitra. Andriamanitra dia saro-piaro amin'ny fahamasinana mihitsy Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia tsy tia loto, ary izany tsy fitiavany loto izany no mahatonga azy tsy mankasitraka ota izany. Horaisintsika ilay tenin'Andriamanitra teo. Horaisintsika hanazavany fanahy masina azy, ampahery antsika. Averiko vakiana eo amin'ny 7. Dia midina tsikelikelytsika araky ny fanazavany fanahy masina azy. Ho vakiako ny teny. Aleo atomboka hatrany voalohany mihitsy any fanahy masina ny lera dia tsisy mamaika antsika eo fa izy no enoina. Jaona 10:1. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry
fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry, ary izy no voan'ny mpiandry vavahady. Ary ny ondry dia miaino ny feony, koa izay ondry ny tokoa dia antsoiny amin'ny anarany, anarany avy, ary entiny mivoaka avy tao. Rehefa mamoaka ny ondriny rehetra izy dia mialoha azy ireo, ary manaraka azy ny ondriny satria mahalala ny feony ireo. Ny vahiny dia tsy mba harainy fandosirany satria tsy fantany ny feony vahiny. Izany fanoharana izany no nataon'i Jesosy tamin'ny nefa tsy azon'ireo ny aino izay tiany nolazaina taminy. Tsy azon'izy ireo izany ny tiany Jesosy ambara. Dia nanazava zany Jesosy noho ny avy eo. Izao no fanazavan'ny Tompo azy. Dia hoy indray Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izao no vavahadin'ny ondry. Aleluia, aleluia. Tsara ny Tompo. Izy Jesosy zany no vavahadin'ny ondry. Isika tompoko no ondry, ondrin'Andriamanitra. Jesosy no vavahadin'ny ondry. Dia toizako ny teny: mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako, fa tsy niaino azy ny ondry. Izao no vavahady, raha izao no hidiran'ny olona dia ho vonjena izy, ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hohanina. Amen. Izay teo alohan'i Jesosy zany dia mpangalatra sy jiolahy, ary tsy niaino azy ny ondry. Raha ohatra ianao izay miaino, na oviana no hainonao ny video, raha ohatra ianao ka tsy miaino fampianaran-diso, raha ohatra ianao ka tsy miaino mpitarika fivavahana, hitarika anota, iny tompoko tena misy izany. Misy ny mpitondra fivavahana nefa mbola mankasitraka ota. Misy ara mbola mifoka sigara amin'ny mpitondra fivavahana, misy ny misotro toaka, ary misy koa ny mpitondra fivavahana dia ny zavatra tena hoe mamaika azy dia ny volam-piangonana. Mila vola ny fiangonana, mila an'izao, mila an'izao. Nefany betsaka ny mpitondra fivavahana dia lasa izy no manan-karena, ananany avokoa trano be, tômôbilina be, 4x4 be, fa ny olona mandeha vavaka dia mahanitra tena mampalahelo. Ry havana, mila mitandrina isika. Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra eto, ny teny Jesosy mihitsy no miteny hoe mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako, fa tsy niaino azy ny ondry. Amen. Raha fantatrao tsara ny Tompo dia ho tsapanao fa ny tena mpanompon'Andriamanitra dia tsy maintsy manana fo tahaka an'i Jesosy. Olona mizara mamaim-poana fa tsy azo amidy ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy nanome mamaim-poana, ary nibaiko antsika ny Tompo izara mamaim-poana. Ary raha tena mpanompon'Andriamanitra no arahanao dia olona hitondra ny fanahinao eo amin'i Jesosy mba hidiranao ny lanitra. Tsy mankasitraka ota intsony fa miteny amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Tsy milala ota izany, ary tsy azo atao vazivazy intsony ny fanahin'olona izay hoentina. Fa tsy maintsy entina tanteraka eo amin'i Jesosy ny fanahin'olona izay nomeny Tompo ny mpitondra fivavahana rehetra, n'aiza n'izanizy izany. Ny fanahin'olona izay nameny Tompo anao mitondra fivavahana no tsy maintsy ataonao izay tonga an'iny eo amin'i Jesosy. Fa raha ohatra ka mpitondra fivavahana ianao, raha iainao ity video ity, nefany
ny volam-piangonana no mampiasa aloha ary tsy ny fanahin'olona no tena hoe eritreretina ho any an-danitra, dia mila mitandrina tompoko, mila mibebaka tompoko satria zava-doza fa eo anatrehan'ny tompo dia toy ny mpangalatra sy jiolahy izany satria mandroba ny asan'Andriamanitra, mandroba n'Andriamanitra ary tena mampijaly ny ondrin'Andriamanitra, mahavery fanahy ny ondry ary tena zava-doza ny anjo. Ho anao izay diso lalana dia mila miverina aingana amin'i Jesosy ianao. Jesosy no vavahady, izy irery ihany no vavahady, fa tsy olona hafa akory no afaka hamonjy ny fanahintsika fa Jesosy irery ihany. Ary ambara tsara amin'ny teniny fa raha izy no hidirantsika hoy ny teniny dia hovonjena isika ary hiditra sy hivoaka sady ahazo hohanina. Amen. Izy mihitsy no hanome sakafo antsika. Izy ny tompo dia be fitiavana ary miay antsika tsiraray avy izy. 10, ny mpangalatra dia tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary handringana. Izao kosa avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Amen. Mazava tsara mihitsy. Misy ny mpitondra fivavahana sasany dia tena hoe mangataka vola foana, mila rakitra zao. Ry havana, mila mitandrina isika. Ny baikon'i Jesosy dia manome ho an'ny mahantra. Ny mahantra no omena sakafo, omena fitafiana ary mitsabo ny marary, mamangy ny any am-pigadrana. Ry havana, izany no baikon'i Jesosy amintsika tsiraray avy. Toizantsika ny tenin'Andriamanitra 9:12. Izao no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara dia manolotra ny ainy hamonjy ny ondry, ary ny mpikarama sady tsy mpiandry na tompony ondry izy, koa raha mahita ny amboadia avy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny amboadia kosa dia misambotra ny ondry ka mampiaka azy ireo. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy miraraha ny ondry. Amen. Zava-doza zany. Hoy ny tompo amintsika, izy no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara dia manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Jesosy izany dia mpiandry tsara. Tsara ny tompo miandry antsika ary ny ainy no natolony ho antsika. Izany hoe ninona ny zavatra nanjohan'i Jesosy, fantatsika tsara tantaran'i Jesosy, ninona zavatra nanjo azy, ninona zavatra niantra taminy dia nanaiky izy nombona teo ambony hazo fijaliana, nanaiky izy maty teo ambony hazo fijaliana. Ary noho izany dia maty no fahotantsika Jesosy dia voavonjy isika. Izany no natonga antsika voavonjy, noho ny avy amin'ny nanoloran'i Jesosy ny tenany. Ry havana, miteny tenin'Andriamanitra amin'ny 2:12, fa ny mpikarama kosa satria tsy mpiandry na tompony ondry izy, izany hoe le olona mpamitaka zany, mpitondra fivavahana mpamitaka zany, dia ohatra ny mpikarama satria vola no ilainy, satria tsy mpiandry na tompony ondry izy. Rehefa misy problème le ondry dia avelany, raha ohatra ka tsisy zavatra tena ilainy azy intsony. Ary ny zavatra miseho, koa raha mahita ny amboadia avy, ny amboadia ho avy zany, dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny amboadia kosa dia misambotra ny ondry ka mampiaka azy ireo. Ndrisy,
tena mampalahelo izany. Ny ambodia dia isatana izany. Araka ny ten'Andriamanitra hoe efa romotro satana mierona toy ny amboadia mitady izay arapany. Ry havana, toy ny liona mierona mitady izay arapany. Mitady izay arapany. Ry havana, zava-doza izany. Raha ohatra mpanompon'Andriamanitra tsy mihay ny ondry, fa mitady izay afeno ny paosiny, mitady izay ampilamilama azy, dia mila mihevitena ianao tompoko. Raha mbola ao anatin'ny fiangonana trano ka mbola voafatotra izany, raha mbola voafatotra izany, Jesosy no mpiandro ondry. Jesosy tsy manery anao, tsy ampitondra anao azo fijaliana, tsy ho zakanao Jesosy. Jesosy ny fanahinao hiditra ny an-danitra no tiany Jesosy ho vonjena. Ny fanahintsika tsiraray avy ho tonga ny an-danitra no tiany tompo ho vonjena. Tsy mitady zavatra hafa ny tompo amintsika. Ny vola izay omeny tompo antsika dia anaovana ny asany, hamanginao ny mahantra, hampitafy ny mahantra ny ivelany raha manam-bola ianao. Aza mandalo mianjonanjona fotsiny ihany, fa ome sakafo ny mahantra, vangio ny marary, omeo ny mpitondra tena. Ry havana, fa aza ny fananana izao tontolo izao no irinao amin'ny fiainanao, fa zava-poana izany, zava-poana izany, ary mampalahelo ny tompo izany. Ny tompo tsy mankasitraka an'izany. Amen. 7:10 mandositra izy satria mpikarama ka tsy miraharaha ny ondry. Tsy miraharaha ny ondry izy satria mpangalatra. Ry havana, toizantsika ny tenin'ny tompo. 5:11 izao no mpiandry tsara ary fantatro ny ay sady fantany ao. Ajanoko hatreo aloha, io manambara fa Jesosy no mpiandry tsara. Aleloia. Ary ambarany tsara mihitsy fa fantatro izy ny ay. Fantatry tompo izany isika. Fantatry ny tompo isika zanany. Fantany isika. Fa isika ve mahafantatra azy? Tokony hafantatra ny tompo isika. Tokony hafantatra ny tompo isika. Fantatritsika ny lalana mankany amin'ny Jesosy. Dia lalana ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Fantatritsika raha vao manota isika ka misy zavatra ratsy ataontsika. Fantatsika fa tsy ankasitrahan'ny tompo izany. Ary miantso antsika izy bebaka. Miantso antsika izy hiverina aingana eo an-tongony. Izay no alalantsika fa zanak'Andriamanitra isika. Dia mibebaka isika ary tsy miverina intsony amin'iny ota iny. Izay rehefa ao amin'i Jesosy. 5:12 dia tahaka ny ahafantarany iray ahy sy ny ahafantarako ny iray, ary izao manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Aleloia. Tena fantatry ny tompo isika, ary ny tompo ara miteny eto hoe tahaka ny ahafantarany ny iray, tahaka ny ahafantarany iray ahy sy ny ahafantarako ny iray. Dia Jesosy izany io miteny io, ary izy ho izy manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Izy mamonjy antsika, izy manafaka antsika, izy rery ihany no mpamonjy ny fiainantsika. 5:12 manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hiaino ny feoko, ary ho tonga dia ny iray izy rehetra sady iray ihany ny mpiandry. Aleloia, aleloia. Mbola misy ondrin'i Jesosy any ivelan'ny vala. Mbola misy ondrin'i Jesosy any ivelan'ny vala. Miteny ny tompo fa ireny dia tsy maintsy ho entiny ka hiaino ny feony. Sao dia ondrin'i Jesosy ianao. Miverena mihaino ny feo an'i Jesosy. Miverena aminy. Satria miandry anao Jesosy. Satria tsy maintsy miara-dalana amin'i Jesosy isika tsiraray avy. Izay vao tafiditra any an-danitra. Aza miandry ela
misara amin'izao tontolo izao tsy ahavoavonjy antsika izao tontolo izao. Jesosy irery ihany no ahavoavonjy antsika. 10 izany no hitiavany raiko ahy, satria manolotra ny aiko aho mba andraisako azy indray. Tsy misy manaisitra ny aiko amiko, fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana hanolotra azy aho, ary manana fahefana haka azy indray. Izany didy izany dia azoko tamin'ny raiko. Aleloia! Izany no hitiavany raiko ahy hoy Jesosy. Tia ny ray Jesosy satria mankatoa ny ray. Isika ve mankatoa an'i Jesosy? Satria Jesosy nanolotra ny ainy mba andraisany antsika ondriny. Ary nefany tsy misy manaisitra ny ainy Jesosy aminy. Tsisy ny baiko an'i Jesosy hanaisitra ny ainy aminy. Afaka nataony tompony ny nanday, satria izy Andriamanitra. Afaka nataony navelany teo tsika dia vitatra eo ny amintsika. Tena vitatra eo ny amintsika. Raha nandà Jesosy tsy hamonjy antsika dia afo be no hovatantsika tsiraray avy. Fa nanaiky ny tompo hitondra ny fahotantsika. Ka inona no mbola andrasantsika hifikitra ity tany ity tany feno faharatsiana ity? Atolory ny tenanao tompoko ho fanatitra ho an'i Jesosy, mba hidiranao lanitra, mba hiditra ny an-danitra isika tsiraray avy. Manana fahefana Jesosy hanolotra ny tenany, ary manana fahefana koa Jesosy haka azy indray. Ny tompo irery ihany no nanolotra ny ainy. Izy irery ihany no nandidy ny tenany. Izany didy izany hoy izy dia azoko tamin'ny raiko. Izy no Andriamanitra ray zanaka. 3 ray ihany ireo. 10 ka hatramin'ny 120 farany. Ary nisy fisarahana indray teo amin'ny jiosy noho izany teny izany. Maro tamin'ireo no niteny hoe manana demonia izy, ka efa verisaina. Nahoana no miaino azy ianareo? Hoy kosa nefa ny sasany, tsy mba teny demoniaka izany. Moa ny demonia fa mahay mampahiratra ny mason-jamba. Amen. Ry havana. Efa misaraka zao ny olona tsiraray avy ety ambonin'ny tany. Lasa amin'ilay hoe misara-bazana, satria misy ny tena mino an' Jesosy, misy ny tsy mino an' Jesosy, misy ny mivavaka, tena hoe mivavaka, nefa tsy mino ny fahalehibiazan'i Jesosy. Fa mbola manohy manota ihany, mbola manafangaro an' Jesosy amin'ny ota ihany. Dia lasa misaraka amin'ny tena anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana, satria mbola miaina anatin'ny kolikoly, mbola miaina anatin'ny fitapitaka, mbola miaina anatin'ny lainga, mbola miaina anatin'ny alatra kely, any am-birao any dia tia kely, ry havana, zava-doza, manivaniva an'Andriamanitra izany, ary afo be no miandry izay manao izany. Tsy afa-bela fa afo be no vantaniny izay manao izany. Ny tompo tsy mankasitraka ota, tsy mankasitraka faharatsiana ny tompo, fa ho avy izy hitondra ny valikasantsika. Teny nomeny tompo ihany koa io, samy indray ny valikasany ny tsiraray avy. Ny teny anankiray hovakintsika farany ilay niraisintsika teo dia eo amin'ny Romanina 9. Eo amin'ny bokin'ny Romanina io dia mampahery antsika ny tompo, isika tsiraray avy, mba tena hizaka zany momba antsika manontolo. Romanina 9:7, 5:30 aveliko kely vakiana io teny io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va, sa tebiteby, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, fa noho ny aminao no amonoana anay
mandritra ny andro, toy ny ondry ho vonoina no ny heverana anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia mihoatra no ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Eny, matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fahefana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony, na ny ambany, na inona amin'izao zavatra rehetra izao, dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tombontsika. Amen. Ry havana, tenin'ny Paoly apôstôly io. Isika ve dia ahateny tahaka ny tenin'ny Paoly toy izany? Ahateny an'izany ve isika tompoko? Hoe inona no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Ahazaka ve isika fahoriana? Ahazaka ve isika tebiteby? Ahazaka ve isika fanenjehana? Ahazaka ve isika mosary? Ahazaka ve isika fitanjahana? Ahazaka ve isika loza? Sasabatra? Ry havana, tokony isika ahazaka, satria ny Tompo, izy ilay nambarantsika teo, izy no vavadin'ny ondry. Izy nanolotra ny tenany, tsy nihay ny tenany Jesosy, nefa izy dia Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo. Natolony eo antsika ny tenany, natolony eo antsika ny tenany, ho antsika tsiraray avy izay mbola velona manam-pofinaina. Isika nefa dia mbola mifikitra amin'izao tontolo izao. Isika nefa dia tia izao tontolo izao. Azafady, ry havana, oka isika hiverina amin'i Jesosy. Oka isika hitady an' Jesosy. Azafady kely, sotro rano kely zako, azafady tompoko. Azafady tompoko. Oka isika tena hifikitra amin'i Jesosy. Oka isika hitady an' Jesosy. Oka isika hanao divorce amin'ny Satana, hiala tanteraka amin'ny fitiavana izao tontolo izao. Satria raha mifikitra amin'izao tontolo izao isika dia afo be no hovatantsika. Very ny fanahintsika raha mifikitra amin'izao tontolo izao isika. Ny tenin'ny Paoly apôstôly eto dia miteny izy amin'ny andininy 7:30 hoe kanefa amin'izany rehetra izany dia mihoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Tokony hivoaka ho mpandresy izany isika, mihoatra noho ny mpandresy, satria i Jesosy, izy no mitantana antsika, izy no mamonjy antsika. 9:30. Eny, matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fahefana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony, na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tombontsika. Amen. Ry havana, tsy maintsy isika mahatanteraka araka ny tenin'ny Paoly apôstôly. Tsy maintsy isika manatanteraka, mahatody ny tenin'ny Paoly apôstôly. Tokony tsy zavatra ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Tokony tsy zavatra ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Na inona izany, na anjely izany, na fahefana izany, na ny zavatra ankehitriny, na ny zavatra ho avy, na hery, na ny ambony, na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao,
dia tokony tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Ry havana, tsara ny tompo ary be fitiavana antsika izy. Mbola miantso antsika foana ny tompo mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Mila isika manolo tena ho azy, mila isika tsy mihay intsony ny nofintsika, mila isika tsy hatahotra olona, mila isika matahotra an' Jesosy, mila isika matahotra an' Jesosy irery ihany, ary mila isika manomana ny tranontsika any an-danitra. Oka isika adio tanteraka ny fanahintsika, oka isika adio tanteraka eo anatrehan'ny tompo, satria ny tenin'ny tompo dia fantatsika tsara ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 1:20, izay mivaky toy izao hoe, vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo: fa ny osa, ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farihy rehetra afo sy solifara. Izany no fahafatesana faharoa. Amen. Ry havana, zava-doza, zava-doza, misy ny afobe, misy ny afobe. Mila isika miomana tompoko mba ho tafiditra lanitra, mibebary tompoko, miala amin'ny fombafomba n'ity tany ity, miala, misara amin'ny zavatra ratsy rehetra eto ambonin'ny tany, mba ho tafiditra any an-danitra. Dia mbola misy ny fotoana, dia mbola misy ny fotoana. Ho avy Jesosy eny amin'ny rao alanitra. Efa vonona ve ianao tompoko? Efa vonona ve ianao tompoko? Satria ho avy Jesosy. Aka ny olony, aka izay niomana ihany, aka izay masina ihany. Ny masina ihany no tafiditra any an-danitra, fa ny maloto kosa, ny mpanota izany, ny mbola miaina ao anatin'ny faharatsiana rehetra, dia tsy ho tafiditra ny lanitra. Ho tafiditra ny lanitra ny mpanota izay mbola miaina ao anatin'ny faharatsiana rehetra. Ry havana, kely sisa dia ho avy Jesosy. Kely sisa dia ho avy Jesosy. Efa vonona ve ianao hiaona amin'Andriamanitra ao? Efa vonona ve ianao ho any an-danitra? Raha amin'izao fotoana izao moa no tonga Jesosy eny amin'ny rao alanitra, ho tafiditra ny lanitra va? Ho tafiditra ny lanitra va isika tsiraray avy? Satria ho avy izany, ho avy ny fotoana isehoan'ny tompo eny amin'ny rao alanitra, ampiakatra izay nanaraka ny didiny, izay nanaraka ny teniny, dia ny fahamasinana anatiny sy ivelany tahaka an'i Jesosy Tompo. Efa ao anatin'ny lalana marina ve ianao? Efa ao anatin'ny lalana kely ve ianao tompoko? Efa mandeha amin'ny lalana tery ve ianao tompoko? Sa mbola lalana malalaka no izoranao? Ry havana, za zao dia lalana malalaka no zorako teo aloha, lalana malalaka tanatin'ny fiainan'izao tontolo izao, faharatsiana, fahalotona, menatra an' Jesosy aho, satria nanala baraka ny anarany aho, mba nilaza ho kristianina aho, laza ho mpanompon'Andriamanitra aho, fa tonga tamin'ilay hoe kristianina alahady ihany, fa ny alatsinainy dia tena mpangalatra koa araka ny fiteny. Ry havana,
ny ratsy rehetra dia vitako avokoa, nefany efa nomeny tompo avokoa zavatra ny ilaiko, fa mbola nisy foana ny manko tao anatiko, mbola nisy foana ny manko tao anatiko. Ay, ilay Jesosy be fity, ilay niantsoay hatramin'ny fahazazako, ilay efa teo anilako foana, no mbola nandondombaravarana tao am-poko. Ry havana, so dia anisany olona nitovy tamin'ny fiainako teo aloha ianao, fa ratsy izany, fa raha ohatra ka raha mbola izany ny fiainanao tahaka ny fiainako teo aloha, variana amin'izao tontolo izao, variana amin'izao tontolo izao, amin'ny vola makarena, amin'ny pleziran'ny fiainana, mitandrema tompoko, fa misokatra midanadana ny varavaran'ny afobe, miandrinao raha mbola amin'izany lalanao. Ry havana, mila mitandrina isika tompoko, mbola famindram-pony tompo, mbola famindram-pony tompo amintsika anio. Raha ohatra ianao ka tsy manana eo am-pelantanana, kanefa mitalao ianao hoe izaho Jesosy mahantra, tsy manana inona ahako, ka ahoana ny hanompoako anao? Mety malahelo ianao hoe ahoana no mahantra, dia mety tsy hivavaka ianao, na mety tsy mandraraha ny tompo ianao, na mety be trosa ianao, na mety be dia be problème ianao amin'ny tokantrano, dia mety kivy ianao, dia mety tsy te hivavaka intsony. Ry havana, tsy vahaolana izany. Ny amin'ny problème mahazo fiainanao amin'izao ora sy fotoana izao, ninona ny endrika problème fiainanao, dia izay no niantso ny tompo anao. Amin'izao fotoana izao ny tompo no miantso anao, amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy no miantso anao. Ry havana, tiantsika ny tompo, tiantsika ny tompo, ka mbola miantso antsika izy, miantso antsika izy bebaka eo anatrehany, miantso antsika izy vavaka, hanolotra ny tenantsika ho azy, ny tenantsika adio eo anatrehany, ny tenantsika ho masina eo anatrehany. Izay no ilainy Jesosy, izay no ilainy Jesosy, mba ho tafiditra lanitra isika. Ilainy isika aharitra hivavaka, ilainy isika aharitra hiaona aminy, isika tsiraray avy isam-batan'olona, isika tsiraray avy isam-batan'olona. Ry havana, tianao Jesosy, miantso anao Jesosy, miantso ahy Jesosy. Ilainy isika hiverina ao ambalan'ny ondry, ao ambalan'ny ondry dia ao amin'i Jesosy izany. Miala amin'ny fivarotantena raha mivarotena ianao, mety mivarotena amin'ny vadin'olona ianao, atolotra ho azy ny nofinao satria tezitra amin'ny vadinao ianao, dia toy ny mpivarotena ianao satria avelanao ny vadinao, mieritreritra ianao fa tsara ianao, mieritreritra ianao fa izany ny fantatrao fa mety, ataonao izay tezitra ny vadinao, na lahy ianao na vavy, dia mety manolotra ny tenanao ianao amina olon-kafa izay tsy vadinao. Ry havana, afobe no miandry ianao, mibebà, miverena amin'i Jesosy ianao. Raha mivarotena ianao ka mieritreritra ianao hoe izay ny hamelomanao ny zanakao, fa toka-tena irery ianao, ry havana, tsy solution izany. Afobe no miandry ianao, afobe no fantaninao tompoko, miverena ianao, mibebà ianao, famonjy ianao Jesosy, anatsotra ny tanany aminao Jesosy, anome anina ho anao Jesosy, araka ny teniny tao amin'ny Jaona 10, fa izy no manome anina, mibebà,
mangataha amin'ny lalana vaovao amin'ny fiainanao dia avotan'i Jesosy ianao. Miala fivarotantena satria viraviran'ny Satana ianao. Mijaly ianao, mijaly ianao. Fijaliana mamay no mahazo anao fa tsy tsapanao izany. Efa may ny afo sahady ny tenanao. Efa may ny afo sahady ny tenanao. Ny fanahinao izany fa tsy tsapanao. Raha tsy nalalanao teo aloha dia fantatrao izany ankehitriny. Enao teny tompo teo, enao teny novakiana teo. Fa ny mpitsangajanga dia afo be novantaniny. Ry havana, raha mpanompo sampy ianao dia fahotana ratsy ao Tenin'Andriamanitra izany. Afo be novantaninao satria ny fanompo-tsampy dia rafilahan Jesosy izany. Rafilahan'Andriamanitra izany. Ny tapa-kazo, ny sampy rehetra na amin'ny fomba hoana na amin'ny endrika hoana dia fanompo-tsampy ratsy ary fahavalon'i Jesosy izany. Izay no nandringanany areo zanak'Israely teo aloha. Ny teny tompo dia mazava tsara tompoko. Mazava tsara ny teny tompo fa tsy mahazo manao sarin-javatra voasokitra mitovy amin'ny endrika zavatra any an-danitra na ny ety an-tany na ny ambanin'ny tany. Ry havana, ka enkohofana firifiry ny fiangonana mbola manao izany. Ry havana, mampitandrina ny tompo. Afo be no miandry. Raha tsy mino ianao raiso ny baiboly ao amin'ny Eksodosy 20 fakio ny 10 fa tsy foana izany. Tsy foana izany. Any boky Isaia mbola miteny izy ny amin'ny fanompo-tsampy, ny tapa-kazo, ny ninona izany. Ry havana, afo be novantan'ny olona izay manao izany. Afo be novantan'ny olona izay mbola manao izany. Miantso anao Jesosy anio. Miantso anao Jesosy anio. Ary hodory avokoa ny fanompo-tsampy rehetra izay ao aminao. Rofy na sarina lakroa izany, na sarina statue Maria izany, na sarina statue Jesosy izany, tsia tompoko, rofy dia dory amin'ny anaran'i Jesosy. Fa devoly avokoa ny ao anatin'izany. Devoly avokoa ny ao anatin'izany. Ry havana, miverena amin'ny Jesosy, mibebay ianao. Fa anafaka anao Jesosy. Anafaka anao Jesosy. Anafaka anao Jesosy. Raha misaraka amin'izany ianao. Raha mandeha makany amin'ny dadarabe ianao hoe nenibe, nizanizany andehananao na hoe mpitsabo iza na mpitsabo iza, dia mibebay ianao tompoko. Miverena amin'ny Jesosy. Fa Satana avokoa ny anatin'ireny olona ireny. Satana ny anatin'ireny. Efa nijoro vavolombelona teto aho. Afaka miainanao anaty video any. Eny tompoko. Eny tompoko, efa nijoro vavolombelona ako. Fa tao anatin'izany ny mamabe anay izao dia hoe mpanasitrana nefany ny tompo nampafantatray. Nampafantatray efa maty izy io ary no nanolotra ny tenako an' Jesosy aho hanompo ny tompo dia nanafika ilay devolony, nanafika sy ny zanako. Ry havana, misaraha misampy tompoko, misaraha misampy. Fa tianao Jesosy, tianao Jesosy. Izy rery ihany no famonjena ho antsika. Izy rery ihany no famonjena ho antsika. Raha mpanao kolikoly ianao, any amin'ny birao any ampiasana any, raha jejojejo ianao amin'ny fitafiana tsy mendrika, pataloha na manao zipo fa mampideradera tena, mampiseho ny fenao, ry havana, zava-doza no iandrenao. Ao ny makiazy sy ny karazany, ny rojo, ny boky doray, ny ninona izany.
verni miretirety any Jezebela ireny. Ry havana, mibebay ianao, misara amin'izao tontolo izao, fa temony azy maro ny fanambarako fa izaho mihitsy no naseho an'ny tompony izany rehetra izany, ary zanako ihany koa. Ry havana, ny fanahintsika dia mila madio mangatsakatsaka eo anatrehan'i Jesosy, fa ho tafiditra lanitra isika, raha mbola misy any Jezebela amin'ny tenantsika dia tsy ho tafiditra lanitra isika, tompoko, fa eo ambaravarana ihany dia tsipy ny tompo any amin'ny afobe. Raha vao maty ianao dia ny devolon'ny Satana no miandrenao. Raha mbola misy any Jezebela sy any Satana ny amin'ny tenanao, ry havana, tsy mankasitraka Andriamanitra. Ny vatantenantsika izay namboariny tsy azo ampiana, tsy azo analana, io ihany no tiany tompo ho hitany eo anatrehany. Raha tonga ny andro hafatesantsika dia aoko fantatsika fa tsy zavatra hoentintsika miala eto amin'ity tany ity, tsisy na inona hoentintsika miala eto amin'ity tany ity, tsy atondra isika na inona. Ny boky doray izay anaovanao, ahitan'izany any An-Danitra va ianao? Ny verni izay hosoranao, ahitan'izany any An-Danitra va ianao? Ny lokomena izay hosoranao, ahitan'izany any An-Danitra va ianao? Ny ranomanitra izay anaovanao, ahitan'izany any An-Danitra va ianao? Fofona maimbo izany ranomanitra izany any amin'ny elo, asidra izany tompoko, asidra izany. Ry havana, alao ny fitaovan'i Jezebela aminao, na vavy ianao na lahy. Alao ny fitaovan'i Jezebela aminao, na vavy ianao na lahy, fa tsy ho tafiditra lanitra mihitsy ianao. Raha mbola misy any Satana amin'ny tenanao, raha mbola misy any Jezebela ny amin'ny tenanao, dia tsy ho tafiditra lanitra isika tompoko. Tompo mila antsika adio mangatsakatsaka, izay vao tafiditra lanitra isika. Tsisy verni any An-Danitra, tsisy talon any An-Danitra, tsisy brosina any An-Danitra, tsisy manjamaso any An-Danitra. Jezebela nanao an'izany. Ry havana, miverena amin'i Jesosy, miala kolikoly, miala amin'ny fitaka, miala amin'ny fitiavana kely, fa afobe no miandry. Miala amin'ny lainga, fa afobe no miandry. Lainga fotsiny dia averany amin'ny afobe. Ry havana, mbola mamindra fo amintsika ny tompo. Ho avy Jesosy, olona manao ahoana no hitany tompo, ho anisany hovarainy tompo any An-Danitra fa isika. Oka isika metraka fanontaniana, oka ametraka fanontaniana amin'i Jesosy isika tsiraray avy. Oka ny tany anazy hoe, Jesosy io, inona ato amiko, inona eto amiko no mbola manakana ahy tsy hidirako any An-Danitra? Inona eto amiko, inona amiko Jesosy ny mbola manakana ahy tsy enonao ny vavako Jesosy, enonao ny antsoantsoko Jesosy, fa hamaly anao Jesosy.
amaly ianao Jesosy, hiteny aminao izy raha tena hitady azy marina ianao, raha tena hitady azy marina ianao, satria araka ny teny izay ninoantsika teo, novakiantsika teo, dia fantatry ny tompo ny ondriny, ary ny ondriny mahafantatra azy. Iaona amin'i Jesosy ianao, tahaka ny iaonako taminy, raha tena afoy an'ity izao tontolo izao ity. Izao tontolo izao ity tompoko, dia tsy ahasoantsika fa fandravahana, fampotehana no hisy eto amin'ity tany ity. Ary ny afo be tompoko dia tsy hisy fiafarany, tsy hisy fiafarany. Ny fanahintsika dia tsy mety maty, ny fanahintsika dia tsy mety maty. Io fanahintsika io no aina, ary io fanahy io no hiakatra any an-danitra, na io fanahy io no hidina any amin'ny afo be. Mandrakizay, 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 ry havana, tsy ahazaka izany isika, tsy ahazaka ny afo be isika. Mila ianao manomana ny tranonao any an-danitra, miverena amin'i Jesosy, aza manarak'olona intsony, aza manaiky taritin'olona amin'ny ratsy intsony tompoko, mivavaho an'izy ireny, fa mizora ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Aza miandro olona, dia andray anao Jesosy, andray anao Jesosy, tsy miandro olona ho tompoko nanantona an' Jesosy, fa henoko ny feony nampitandrinay. Matahotra ny ho very tany amin'ny afo be aho, dia nanaiky nanantona an' Jesosy. Afaka mibebaka ianao amin'izao ora sy fotoana izao, afaka mibebaka ianao, amboray amin'i Jesosy ny anatin'ny fonao, fa miainao izy. Eto ny fanahy masina, ny teny rehetra izay teneniko eto dia izy mampiteny ahy, izy no mampiteny ahy, tsisy namboarina, tsisy nomanina, fa anio aho dia nahatsapa hoe mila manomboka manao direkta. Tonga ny fotoana satria be loatra ny andro sy ny taona laniko tamin'ny fahadalako, fa ny fiainako ankehitriny dia an' Jesosy. Ka ny andro sy ny ora izay omeny tompo ahy sisa dia tokako ho azy. Ry havana, mibebahy ianao, ilay ny tompo ianao ho any an-danitra, ilay ny tompo ianao ody any an-trano, ilay ny tompo isika ody any aminy, tena ody any aminy tokoa, ody any aminy tokoa, fa tsy ho very any amin'ny afo be. Tsy nataon'Andriamanitra ho antsika ny afo be, fa ho an'ny Satana sy ireo devolony ny afo be. Ka aza manaiky ho rebireben' ny fanaratsy, fa manaova divorsa aminy ianao, manaova divorsa amin'ny ratsy rehetra ianao. Ny tompo no ambony ny zavatra rehetra. Raha antsoinao Jesosy dia izy no anafaka anao, izy no anafaka anao, tsy ny olona mihitsy akory no nanafaka ahy, fa izy Jesosy tompo no tonga nanafaka ahy, nampianatra ahy, ny fanahy masina nampanofy ahy, nitarika ahy hoe zao atao, zao atao, zao atao.
izy no nibaiko ahy, nangalako ny lamba rehetra izay tsy namendrika teo anatrehan'i Jesosy, natonta anaty saco poubelle izany, dia nariana. Nisy nomeko satria tsy nahafantatra aho. Izy no miteny ny fanahy masina hoe izao atao, izao atao. Aleloia, hiteny amin'ny tompo raha manaiky ianao. Ry havana, mibeba fa mihaino anao Jesosy, mihaino anao Jesosy. Alléluia. Vavaka isika tompoko. Jesosy io. Ndreto izay Jesosy. Mbola mamerina miantso anao Jesosy. Satria Andriamanitra tsara indrindra ianao. Tsy misy toanao. Ianao ilay masina sy mahery raha eo. Ianao ilay alfa sy omega. Ianao ilay fiandohana sy fiafarana. Ianao tompo no mbola tsonay amin'izao andro alina izao, andro divaraina izao. Jesosy io. Asandratra ianao Jesosy. Derainay ianao Papa. Ianao no rainay. Ianao ilay masina. Ianao ilay tsara indrindra. Tsisy toanao. Ianao ilay mpamindra fo sy mpiantra. Ianao ilay be famindram-po. Jesosy io. Ny ainao natolotrao teo ambony hazo fijaliana. Eny Jesosy. Raha nanday ianao Jesosy, dia tsy voavonjy izahay. Fa nanaiky ianao Jesosy hitondra ny fahotanay. Nizaka ny elokanay Jesosy. Tompo, misaotra anao. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fibebahana. Ny amin'ny fibebahana Jesosy izay nataonay anio. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny teny mamy izay nomenao anay anio. Misaotra anao fanahy masina ny amin'ny fanazavana, ny amin'ny teninao. Loharanonaina izany, mamelombelona ny fanahinay ny teninao. Nanome toky anay, nampafantatra anay ianao. Fa ianao Jesosy no vavahady hidiranay. Ary izay dia ondrinao Jesosy. Ary mahafantatra anay ianao Jesosy. Ary fantatra ihany koa. Miantso anay ianao Jesosy. Miantso andreo zanakao anao Jesosy. Izay mbola nivelany vala Jesosy. Hody aingana ao ambala. Satria Jesosy ny amboadia diromotra mitady izay harapany. Ampijaly ny ondrinao Jesosy. Ampijaly Jesosy ny ondrinao. Ka antsoinao Jesosy izay zanakao mbola nivelany vala. Tompo, mamindra fo amin'ny tsiraray avy.
mamelany heliko ny tsiraray avy izay mbola mibebaka aminao amin'ny fahotany amin'izao ora sy fotoana izao. Enoy Jesosy ny fibebahany. Jesosy io raha hisaraka amin'ny fanompo-tsampy izy tompo dia okanao Jesosy hanampy azy, ampahery azy Jesosy, hanafaka azy tanteraka Jesosy, okanao niditra an-tsehatra Jesosy. Tompo malala ho raha hiala amin'ny fijangajangana izy Jesosy, hiala amin'ny fivarotantena Jesosy, okanao Jesosy hanafaka azy tanteraka Jesosy, ary hanome Jesosy izay sahaza azy tompo ny tsy manakanokoana Jesosy, izay mivarotena mba hisakafoanany ankonany. Tompo raha hiala amin'ny kolikoly Jesosy, hiala amin'ny fifosana, hiala amin'ny fijejejona, hiala amin'ny fitafiana tsy mendrika Jesosy, okanao tompo hanafaka azy tanteraka ary handray azy Jesosy, handray ny zanakao tsiraray avy Jesosy. Nizaniza Jesosy miverina aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Rehefa mare Jesosy ty video ty dia raiso Jesosy ho eo an-tananao, ho ianao hoe izay manatonay dia tsy mba ho laviko ianao. Eny Jesosy, eny Jesosy, saotranao Jesosy, ary ianao tsy mihaino ny mpanota fa izay mankatoanao ihany, izay manaraka ny didinao ihany Jesosy no henonao. Jesosy malala ho, saotranao ny amin'izao fotoana anio izao. Vavaka ho azo tozoza Jesosy, okanao tompo ampaherin'olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Tafinerinao tompo ny zanakao tsiraray avy eran-tany. Rakofy eo ambanin'ny tana maherinao Jesosy. Jesosy io arovy izay Jesosy eo ambanin'ny tana maherinao. Tompo malala ho izay mbola tsy manana anao Jesosy, izay mbola tsy mahafantatra anao Jesosy, okanao tompo aniraka olona Jesosy, anambara anao amin'izy ireny. Jesosy io mitongava haingana Jesosy fa miandry anao izay zanakao. Saotra tompo, saotra Jesosy ny amin'izao fotoana anio izao Jesosy. Ho voninahitry ny anaranao Jesosy, ho voninahitrao irery ihany tompo, satria anao ilay Andriamanitra ho avy mpiakatra ny fiangonanao, izay zanakao isam-batan'olona. Tompo, trompetra farany, trompetra fanairana farany ho avy ianao Jesosy. Misaotra tompo, misaotra Jesosy, dera ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny aro mandrakizay doria. Amen.